Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, mbola misaotra an'Andriamanitra isika no zao isika nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana izao. Misy matoky aho fa matoa mbola velonaina tahaka zao isika. Mbola velonaina satria misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana ao. Raisy hoe fahasoavana le izy, fahasoavana le zavatra tian'Andriamanitra atongavana fa tsy hoe zavatra ratsy akory. Noho izany mitaonanao, mitaonanareo ny tenako am'ty androandroany ity mba hiaino tsara an'izao afatra entiko zao. Ka ny lohatenin'ny afatra entiko anareo androany de izao: mbola misy herin'Andriamanitra miasa ny Paska. Mbola misy herin'Andriamanitra miasa ny Paska. Voatsela akory zay no nankalaza ny Paska ny maro amin'ny olona. Nankalaza ny Paska ny olona tena kristianina, ary nankalaza ny Paska tahaka zany ankoa ny olona tsotra. De hoy aho hoe mba fantatrao tsara ve? Mba fantatrao tsara ve ny dikany hoe Paska? Ambonin'izany nitondra inona ho anao zao le Paska zay nankalazainao farany teo, na hoe le Paska zay nankalazainao hatram'izay ny atsarovanao tena. Inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Nisy fahasoavana nyraisinao ve tamin'ny anao nankalaza Paska farany teo sy ny nankalaza Paska hatram'izay? Satria tsy zany matsy fa raisin'ny olona toy ny andro feto fotsiny ihany, raisin'ny olona toy ny andro firavoravona fotsiny ihany ny andro Paska. Fa lay tena zava-dehibe tsy fantana, ary lay tena zavatra tsara no manin'Andriamanitra ho an'ny olona amin'ny alalan'ny Paska tsy fantana toy zany ihany koa amin'ny akabeany faly fotsiny olona rehefa tonga ny Paska. Amin'ny andro Paska io mantsy no hinanan'ny olona sakafo tsara sy sakafo matsiro. Amin'ny andro Paska io no hinanan'ny olona ny matavy. Raha ho antsika malagasy moa de tena zay mihitsy le fiainana, amin'ny andro Paska no hinanana ny matavy. Amin'ny andro Paska io no tena hinanan'ny olona akoho amam-borona. Amin'ny andro Paska io no anaovan'ny olona fitsangatsanganana sy fetim-pianakavy ary fialan-tsasatra. Ny sasany azy rehefa tonga ny Paska de amin'ny andro Paska io mihitsy no tena hoe isotrony toka sy anaovan'ny balana hoe fandihizana mandra-pamarain'ny andro. Saika mampifaly ny tenany, mampifaly ny fony daholo ny olona rehetra rehefa tonga ny Paska. Fa ny tena mampalahelo de ity, fa ny tena mampalahelo hoy aho de ity: na dia ny mpino kristianina efa nandray an' Jesosy, manana an' Jesosy eo amin'ny fiainany zao azy, dia resy amin'ny fakapanahy ka manao ny andro Paska ho toy ny andro fety fotsiny ihany. Anka tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ilay Paska zay ankalazainy. Ry havanao, misy matoky aho fa tena malahelo be mihitsy ny tompoandriamanitra ny am'izany, satria fitiavana lehibe ary tena lehibe mihitsy no nasian'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Paska, kanefa izay voalazay no nandraisan'ny maro an'lay Paska. Noho izany eno tsara ny fanazavana entiko anareo mikasika ny amin'ny Paska. Marina fa efa lasa ny fetin'ny Paska, fa izao nefa no azadino raha mazava tsara aminao ny momba ny Paska, ny antony nanaovan'Andriamanitra amin'ny Paska ka inonao sy raisinao, dia isy akony tsara eo aminao zany ry havana malalo, ary tsy hoe akony tsara androany de androany ihany, fa akony tsara
mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ity. Araky ny voalaza amy baiboly matsy, misy herin'Andriamanitra mahagaga miasa, mitondra fahagaga, mitondra fanafahana, mitondra famonjena, mitondra fanasitranana, mitondra fitahina, mitondra fiainana mety sy mahomby ho an'ny olona mino ny Paska. Mety tsy mbola nahatsapa ny famarinana zany angambo ianao hatram'izay na olona anao, hatram'izay nahatserovanao tena ka hoe nankalaza amy Paska ianao, fa atsapa ianao anio raha mino sy mandray tsara an'izao fampianarana entiko izao. Koa raha misy baiboly eny aminao de sokoafy ao amin'ny bokyny Exodosy 1 andiny voalohany ka hatramin'ny diny 12. Tsy hovakina moa lay teny satria hitako hoe lavabe fotoanatsika nefa fo ihany, fa rehefa avy eo anao de mba angatahako amin'ny anaran'i Jesosy vakio le izy. Exodosy 1 andiny voalohany ka hatramin'ny diny 12. Eny hatramin'ny andiny farany mihitsy ny tsaratsara kokoa. Araky ny voalaza amy baiboly ry havana dia azon'ny Egyptianina antanana ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany, azony antanana ka dia no andevoziny, de vokatry zany nangidy ny fiainany zanak'Israely rehetra, tsy andro tsy alina, nangidy tena nangidy ny fiainany zanak'Israely rehetra, ary nangidy mandavataona mihitsy aza ny fiainan'izy ireo. Andoka evakitsika ny voalaza amy baiboly ato amin'ny Exodosy 1 andiny 17 sy 14 toy zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: dia nampanompon'ny Egyptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony nangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy de tamin'ny feta sy ny briky mba ny fanompona rehetra any an-tsaha, dia ny fanompona rehetra zay ny nampanompony azy fatratra. De hoy aho hoe normal be tompoko, normal be le fiainana nangidy teo amy zanak'Israely, satria tsy misy olona voafatotra tsy voageja ary lasa ndevo ka hoe manana fiainana mamy, manana fiainana tsara, na hoe manana fiainana mahafinaritra izany. Fa zay voalaza amy baiboly zay mihitsy no tsy maintsy ho fiainana mangidy tahaka ny olona migadra any am-ponjaka izy io tsy misy fiainana mamy sy tsara ary mahafinaritra zany ke any am-ponjy satria ianao migadra. Tena mafy be ny nanjoany zanak'Israely tena mafy be ny nanjoa azy ireo tam'izany fotoana zany, sady am'izay araky ny nambarako tery aloha amataonany mihitsy no niainan'izy ireo tam'izany atao hoe fiainana mangidy izany. Mety mitovitovy amin'ny nanjo ny zanak'Israely angamba ny mombanao am'izao ianao mandray ny afatra entiko izao. Mitovy amin'ny nanjony zanak'Israely satria manana fiainana mangidy ianao no re olana amy karazany zay tsapanao hoe mianjady eo amy fiainanao, hoe olana ara-pivelomana, hoe olana ara-panambadiana, hoe olana ara-pitiavana, hoe olana am'izay zavatra rehetra ataonao ohatrany tsy misy mety angamba, na mandamoka lava angamba, na tsy haiko zay fiselon'le olana eo amy fiainanao, de tsapanao mangidy le fiainana. Vao tam'ty herinandro ity zao aho dia naheny olona nandefa filazana taty amiko, fa tena mafy ny mahazo ahy, tena mafy, tena tsy zaka nitsono le fiainana. Resaka rabola io resaka rabola tena tsy zaka nitsono le fiainana, tena tsapany hoe mangidy, tena mangidy mihitsy. Zany ny zavatra mitranga eto ambony ty tany ity. Aza avaiko aminareo anefa fa amin'ny akapobeny ny ozina tsy tapaka, ny fanahy tsy mbola niala no tena fototsy ny olana mampaolo olona,
na ihany ko hoe mampangidy ny fiainan'ny olona. Koa ratsy zany ozona sy fanaratsy zany no miala eo aminao ka mamotsitra anao mba tsy hoe ho an-tanany intsony, de tiako milaza anao fa tsy ho afabela amin'ny olana mihitsy anao, fa de ataon'ny olana manana fiainana mangidy mandavataona ianao. Tsy resaka fotsa zany tataraiko aminareo zany mpiainy malala fa tena marina be mihitsy a, raha mbola eo aminao ny ozona fa tsy mbola tapaka, raha mbola midominina aminao ny fanaratsy fa tsy mbola niala, de tsy ho afabela amin'ny olana zay mampahory sy mampangidy fiainana ianao. Azonao ataony miotoka vy miotoka vanana mamaly ny olana, azonao atao makatsy makeroa mamaly ny olana, fa tsy hivazan'ny olana raha ohatra ka ozona na fanaratsy no ao ambadika zany olana zany. Tsy ho tantaraiko lava be aminareo moa ny tena fomba fisehon'ity olana sy zavatra ratsy etin'ny ozina sy fanaratsy aty, fa amanaraka indray ho resantsika le izy. Iverenany indray aza ny tantarany zanak'Israely. Tsy niafina tamin'Andriamanitra ny zavatra nanjo ny zanak'Israely tompoko. Ary eto akeo de milaza vaovao mahafaly aminao aho fa tsy miafina amin'Andriamanitra io zavatra manjoanao ankehitriny, tsapanao hoe mampahory sy mampangidy fiainana io. Noho zany de nanapa-kevitra ny tompoandriamanitra tsoto fa anafaka ny zanak'Israely, amonjy ny zanak'Israely ary tondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany be fahasoavana, tany tondra ronolo sy tantely, zay moa no fomba filaza amin'ny baiboly azy. Tapa-kevitra Andriamanitra fa anafaka azy ireo hiala am-pelatany Egyptianina, amonjy azy ireo mba tsy ho andevoziny Egyptianina intsony, ary le teniko farany teo hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany be fahasoavana, tany be fitahina, tany tondra ronono sy tantely. Exodosy toko 7 no manambary zany. Andao nge vakitsika ny voala azy andininy 7 eno tsara nge ny teny nataon'Andriamanitra, ary o Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay ny Egypta. Zany hoe mason'Andriamanitra avy any an-danitra de mahita lay fahoriny, mahita lay fiainana mangidy manjo ny zanak'Israely tao Egypta. Zany hoe lay fitarainana andro alina vokatra lay fahorina sy lay fiainana mangidy dia tonga tany an-danitra, tonga tany am-potsofin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy ny teny hoe efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy. De zao ihany koa nytony le teny, eny fantatro ny alahelona, zany hoe le fiainan'ny zanak'Israely amin'ny ankapobeny zany zay tena mandratra fo, mampahory fo, dia tsy misy niafina tamin'Andriamanitra na de bitika ndrindra aza. De zao ny nampaharezako anareo, efa hitan'Andriamanitra io zavatra manjoanao io, efa hitany hatramin'ny ela io tompoko, efa ren'Andriamanitra ny fitarainana nataonao hatramin'izay. Aza mieritrerina anao mba henin'Andriamanitra ve zao vavaka ataoko zao fitarainako zao, efa heniny tompoko, ary fantany zao zavatra manjoanao zao, tena fantany. De zao ny ve ny teny nataon'Andriamanitra 9:9, de efa nidinao zao ka amonjy azy amin'ny tanany Egypta, amin'ny tany Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka, de any amin'izay tany tondra ronono sy tantely. Mazava ny voasoratra ram-piainy malala. Tahaka zany mihitsy no tian'Andriamanitra atao ho anao sy ho anareo zay mahita sy mandre ay am'izao ora izao. Tian'Andriamanitra ho afahana sy ho vonjena ianareo, ho afahana hiala amin'ny fahafatesana mba hanananareo fiainana, hiala amin'ny vesatry ny ozona mba tonga anareo tena tsapan'izany atao hoe fitahina spesiala avy any an-danitra, hiala tsy hoe ho an-tanany devoly fa kosa mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra, hiala amin'ny famaizinana mba tena hoe ho amin'ny fahazavana am'izay ny fiainanao, hiala amin'ny faresena mba tonga anao hita fambiazana am'izay atao rehetra. Ka ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona ho am'izany, ny lalana averiko indray, ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona ho am'izany dia ny Paska. Eto de manamafa
mifony zava miafina tsy takatry ny saina maneritreritry tompoko ny paska mifony zava miafina ny paska mbola ho azavaiko aminareo moa ny amin'izay paska izay de lay paska kristianina de mola ivereneny ray a ny tantarany zanak'Israely resaka ny amin'ny paska am'izay ao zay nentin'Andriamanitra nanafahana sy namonjena ny zanak'Israely ary nentin'Andriamanitra nitondrana azy ireo ho amin'ny fitahina lehibe tamin'ny alala amin'ny paska zay nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely tam'izany fotoana zany no nentin'Andriamanitra nanafaka azy ireo tamin'ny famatorana sy ny fanadivozana zay nataony Egyptianina azy nanana ny heriny sy ny fahefany tokoa ny Egyptiana tam'izany fotoana zany satria rehefa tena mandinika amin'ny baiboly ao a karazany firmo nietsika nataon'Andriamanitra tam'izany fotoana zany entina hitsarana ny Egyptianina mba hamotsitra ny zanak'Israely mba amelany zanak'Israely hiala eo an-tany Egyptianina fa de tena tsy nionjina mihitsy ny Egyptianina tena nasiony mihitsy hoe mahery zahay mafy be zahay tena nasiony arabaky tena hoe mahery zay mafy be zahay fa izao kosa no lay paska natao nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely ka natao tokoa tamin'ny fomba magaga tsy na Egyptiana ny Egyptianina tsy mamahery ny mahery fa dia votsitra teo an-tanany Egyptianina ny zanak'Israely afaka tamin'ny fanadivozana tao Egypta ny zanak'Israely to zao momba lay paska zay nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely tam'izany fotoana zany zay lalana nentin'Andriamanitra nanafahana namonjena ary nitahina ny zanak'Israely vahoakany eno tsara ny fandeha tantara tonga tamin'ny Mosesy ny afatr'Andriamanitra tam'izany fotoana zany hoe amin'ny andro fahafolo volana abiba dia maka zanak'ondry latsaka ndray taona ianareo isan-trano na isam-pianakaviana no maka zanak'ondry latsaka ndray taona de amin'ny andro faefatra ambin'ny folo ny volana abiba na volana isany dia ovononareo zany zanak'ondry zany ny hariva ovononareo fa paska Jehova io ovononareo zanak'ondry de ny fomba inananareo azy moa tantarain'ny baiboly teo hoe tsy andrahoana na hanina manta fa atsatsika atono de ny ranolay zanak'ondry alainareo ho ny tompo Andriamanitra tsy to ataonareo amin'ny tolam-baravarana anakiroa sy eo amin'ny tatao-baravarana fa izao no teniko aminareo ho ny tompo amin'io alina io aho izy dia andeha amakivaky ny tanànany Egypta hitety ny tokantranony ny olona ao amin'ny tanànany Egypta ary tsy misy tokantrano tsy ho teteziko tsy misy tokantrano tsy ho teteziko ka zay tokantrano teteziko de idirako i Andriamanitra dia ovonoko ny voalohany ny matoa rehetra ao zany hoe ny voalohan-teraka na eo amin'ny olona na eo amin'ny biby de vonoko ny matoa vonoko ny voalohan-teraka ary ho tsaraiko ny Andriamanitra ny Egyptianina zay zany no tena nataon'Andriamanitra fa rehefa mandalo ny tranonareo kosa ho ny tompo ka mahita raha eo amin'ny tatao-baravarana roa sy tolam-baravarana de iny no famantarana fa misy oroko ao amin'ny trano io ka dia tsy hiditra ao ny fahafatesana le raha eo amin'ny tolam-baravarana sy eo amin'ny tatao-baravarana zany no famantarana fa olon'Andriamanitra no ao amin'io trano io fa zay tsy ahitanan'io raha io vita vonona ny voalohan-teraka rehetra de inona tokoa no nitranga isaorana Andriamanitra fa tena nino an'le tena nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely ka dia nanamboatra an'le paska tokoa zareo nanamboatra an'lay paska naka zanak'ondry zareo de novonona le zanak'ondry de natsatsika le zanak'ondry ary ny rany de nataon'izy ireo tokoa teo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana anakiroa de na ihany ko mitranga
tsy diso ny teny ataon'Andriamanitra fa ny mamaton'alina dia tonga tao amin'ny tanàna Egypta Andriamanitra nanatanteraka ny teniny ny tsara ny Andriamanitra ny Egyptianina ary dia nitety ny lavatrany Egyptianina rehetra namono ny voaloteraka rehetra na tamin'ny vahoaka izany na tany amin'ny biby fiompy zany na tany amin'ny trano nisy ny an'ny faharoam-panjakany Egyptianina izany maty ny lamatoana eny hatrany amin'ny reo mpanompony farao azy mpanompo-panjaka dia maty daholo ny voaloteraka rehetra tany ny mato rehetra tany zay ny zavatra nitranga andoka efa kitsika ny Exodosy toko 20 hoe andininy fa 20 ka sy ny 17 fa andeha maka ny tany Egypta am'izany aliny zany ao ka amony mato rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra Egyptiana de ho tsaraiko avokoa izao no Jehova ary ny ra de ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay toeranareo ary raha mahita ny raha ao de andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta ao mazava ny am'izay zavatra zay de amafisiko zany fa ny rany zanako ilay zanak'ondro ny vonoana miampy ny ra zay natao tao amin'ny tolambaravarana roa sy ny tatao ambaravarana no atao hoe Paska tamin'izany fotoana zany zay natao hoe Paska de izao vokatry io Paska io dia nialiny ny faefatra ambin'ny folo ny volana abiba nialiny andro nanaovana le Paska iny dia tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely rehetra ny Egyptianina ray manontolo tsy maintsy namotsitra tsy afaka niazona ny zanak'Israely tsolo zareo na de tiany azy ny niazona ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ny filazan'ny baiboly azy any amin'ny Exodosy toko 20 andininy fa 20 ka hatramin'ny 5:30 fa tsy vakiana moa le teny hoe nododosany mihitsy ny zanak'Israely mba hialo amin'ny tany tsy niandro maraina akory zareo fa nialony niany de nododosany ny zanak'Israely hoe miala eto amin'ny tany na ianareo miala eto amin'ny tany na ianareo fa maty izay fa maty izahay ry havanao ianareo zay mahita sy mandria am'izao fotoana izao hoy aho aminareo misy herin'Andriamanitra mahagaga miasa mitondra fanafahana mitondra famonjena mitondra fanasitranana mitondra fitahiana ny Paska tompoko koa rany zanak'ondry sy ny rany zay novonoana tamin'izany fotoana zany no nisy herin'Andriamanitra nanafahana sy namonjena ary nitahiana ny zanak'Israely nisy herin'Andriamanitra ka natonga ny Egyptianina fahavalony zanak'Israely tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely mba tsy hoe hoantanany tsony mba tsy ho andevoziny tsony koa raha ny zanak'ondry sy ny rany aza no nisy zany herin'Andriamanitra ny asa zany de hoy aho hoe mihoatra lavitra noho zany tompoko ny am' Jesosy Kristy zay natao Paska araka ny voalazan'ny baiboly matsy Korintiana 2:5 hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika izy zay Andriamanitra tsy totany an-danitra no nanety tena ny foanany mandriamanitra azy de tonga olombelona ny tafinofo sy raha izy ary tamin'izany dia nanaiky natao Paska izy novonoana teo ambony azo fijaliana ny tiako amafisina mantsy de hoe zay zavatra nandalovan'Andriamanitra zay hoe ny tenany no natao sorona teo ambony azo fijaliana zay natao hoe Paska voavony Kristy Paska ho antsika rehefa tonga olombelona mantsy io Andriamanitra tsy toy io de nitondra titra hoe zanak'Andriamanitra na hoe Jesosy Kristy de izy no nanaiky natao sorona nanaiky no vonoana izy zany no ambara bokyny Korintiana hoe voavony Kristy Paska ho antsika de io fahafatesany Jesosy io na io Paska io ny fony zava-miafina io ary ny zava-miafina ny finosany de hoe ho fandriganana ny divoly sy ny ekipany rehetra na manao sy manao na karazana zay le voalaza bokyny Hebreo 2:7 zao voasoratra hoe satria manana no famandrany zaza de mba nandray zany ihany ko Jesosy mba hafany mandringana an'lay manana ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fahafatesana eo amboniny azo fijaliana
tsy napoziny devoly mihitsy a tsy napoziny hoe ny fahafatesa jesosy io angeka ho fariseny devoly teorina na hoe manao hoe ary tsy nisy nalala zany ny mpanapaky ty zao tontolo zao ty fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ny tompo voninahitra riavanao lay zanak'ondry sy ny rano lay zanak'ondry ny vonona miampy ny rano no fototra na tonga ny fahafatesana tao Egypta resy tanteraka egyptianina ary Jesosy Kristy zay novonona teo ambony azo fijaliana sy ny rany no fototra natonga ny devoly resy natonga ny devoly rindana tanteraka riavanao no lay Paska dia afaka teo an-tany any egyptianina votsona teo an-tany egyptianina ny zanak'Israely mitovy am'izany ihany ko no lay Paska Jesosy Kristy maty teo ambony azo fijaliana dia afaka niala eo ambanin'ny fanozonana eo ambanin'ny fanapahany devoly afaka ny iala am'izany ianao afaka novonjena am'zay rehetra mety famatorana mahazo anao ianao noho zany azo atao andro fety fotsiny ny Paska manomboka izao raiso amy finoana ary saintsaina andro sy alina fa mbola misy herin'Andriamanitra manafaka ny Paska manaka ankehitriny zao tompoko misy herin'Andriamanitra manafaka misy herin'Andriamanitra mamonjy misy herin'Andriamanitra manasitra misy herin'Andriamanitra mitahy raha ohatra ka mino anao fa ity misy zavatra iveriko fa tena lehibe tsy hoe maty fotsiny Jesosy fa nalevina izy ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty de zay fitsakanan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty zay ihany ko de ilaina tena inonao sy ho raisinao eo amin'ny fiainanao fa raha inonao sy raisinao amin'ny fiainanao zany dia tsy hoe Jesosy ihany no naharesy tanteraka ny devoly naringa anazy fa ianao zay mino fa efa maty Jesosy Paska ho antsika zay efa mino fa efa nalevina ary natsangana tamin'ny maty Jesosy de afaka ny andresy devoly ihany ko anao afaka ny andringa anazy no Jesosy Kristy zay efa maty hoia ary efa nalevina ary efa nitsangana tamin'ny maty ka ny afatra farany zany de izao hoe azadiny mihitsy fa saintsainy andro aman'alina saintsainy foana ny amy Jesosy zay efa maty ny amy Jesosy zay efa natao Paska tompoko ara sanatrika tojo-olana tapoka ianao teo amin'ny fiainanao de oka hitodika avy hatrany any am'ilay Jesosy Kristy zay efa maty sy zay efa natao Paska ianao afany herin'Andriamanitra manafaka sy mamonjy anao malona an'le olana tonga tapoka teo amin'ny fiainanao mifony zava-miafina tsy takatry ny saina matsy zay finoana sy fanekena an'le Paska izay hoe Jesosy maty Jesosy voaombo Jesosy maty Paska ho antsika ary Jesosy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary faramelon'ny anao vavako anareo dia manasa anareo amin'ny anaran'i Jesosy ao tongava raha sitrakareo de tongava mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay matomo zay manasy de tsy hoe ny fiangonanay kory ny heverinay fa tsara indrindra sy mendrika indrindra fomba fiteniko moa zany fa zahay kosa de resy lahatra hoe tena miasa ao anatin'le fitoam-pivavahana ataonay ny tompo Andriamanitra efa nahita zavatra be dehibe nasehon'Andriamanitra tao mihitsy izahay ko de manasa anareo zay tompoko tongava misy fidirana ny efatra izay ny Alahady fidirana voalohany amin'ny fitory io voasoratra io hoe fidirana faharoa amin'ny sivory fidirana fahatelo amin'ny raika amby folo ora ary fidirana faefatra amin'ny ray ora sasany lay fidirana voalohany sy lay fidirana fahatelo amin'ny raika amby folo no spécial délivrance amin'io zany zay tena manao vavaka spécial ho fanafahana ho famonjena ho fanasitranana ny olona zay ho avy ao ka ho anareo zay matsapa fa mbola voafatotra sy voageja am'izao fotoa zao tsapanareo hoe misy herina ozy na herina fanaratsy a mitondra olana tsy avahana mampangity fiainana eo fiainanareo de hoy aho hoe aza misalasala tompoko tongava fa ho hitanao ny voninatr'Andriamanitra ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga zay no vantantara-piainanao zay ratsy ho lasa tsara zay zany no fanentanana aperako aminareo afaka miaona aminay ihany ko moa ianareo raha te iona aminay afaka mifanolotra mailaka aminay ihany ko anareo io voasoratra io ny adresy ka dia
ny voninahitra any ho an'Andriamanitra andao hivavaka sika enka ane ka amin'ny alala ny vavaka ataoko dia isy herin'Andriamanitra anafaka anao amonjy ary anasitrana sy tanao mandolia anao raha afaka mandoalika mihitsy tompoko apetrao fonao tanao fa hivavakytsika Andriamanitro lehibe ianao isorana ny anao Andriamanitra tsy to zay nampitondray ny afatra spesial mikasika ny amin'ny Paska milaza ny amin'ny Paska fa voavony tokoa Jesosy Kristy Paska ho anay fototra mahatonga anay iasan'ny herin'Andriamanitra manafaka sy mamonjy ary manasitrana ary mita koa dia mamindrafo aminay rehetra amin'ny olona rehetra zay nandray ny afatra androany ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanaratsy rehetra aho miala amin'ny tenan'ny olona ary tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny herina ozina zay mpitondra olana mpitondra fiainana mangidy sy fahoriana hatramin'izay teo amin'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy tapana ny ozina foanako ny herin'ireo olana nampangidy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy traniko ny marary esoloko amin'ny tenan'ny olona ny heriny aretina miala eo am'izao de zao no Jesosy efa Paska dia ho tongany amin'ny olona ny Andriamanitra ny herinao manafaka mamonjy manasitrana ary mitondra fahasoavana sy vitaina lehibe misaotra tompo dia raina sy ankalazana ny anaranao ary amin'ny anaran'i Jesosy foanako reo sakatsakana ataon'ny fahavalo tsy ahafahan'ny olona mamonjy ny fotoan-dehibe zay ataony fiangonana RHEFI Androndrakely foanako ny sakatsakana rehetra misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra mandrakizay ianao amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo tompoko amin'ny herin'ire tompoko teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely